atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafalena trano no analorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao naizanaiza ny toerana misy atsika manomboka ary tafiditra tanteraka agnatin'ny vanim-potoana lehibe izay omeny eglizantsika entsika manomana ny paka atsika amin'izao fotoana izao izay atomboka amin'ity alarobia fanosorana ny lavelona ity. Ny tononkira fidirana omeny eglizantsika dia mampiditra antsika sahady amin'izao fankalazana izao manao hoe iantrano avokoa ny olona rehetra ry tompo ary tsy misy alanao izay noarinao. Rehefa mibebaka ny olombelona dia ahodinao ny masonao tsy hijery ny fahotany ary avelanao ny adisoany satria tompo Andriamanitra ianao. Ndeha aoraisintsika ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'ity alarobia fanosorana ny lavelona taona ity izay arahiny fampianaran'ny ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Joël mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo, miverena amika amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadian-kanina sy amin'ny ranomaso amampitarainana. Ny fonareo no rovidrovito fa aza ny fitafinareo dia miverena amin'ny Tompo Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy, malenky tesisa sy be tsaram-po ary ny loza afitsony dia alelovana. Iza moa no mahalala fa tsy miemotra sy tsy anenina ary tsy amela fitahiana eo aoriany izy. Dia ny fanatitra mampanatitra araraka ho an'ny Tompo Andriamantsika. Tsofy ao siona ny trompetra, miantsoa fifadian-kanina, mamoria fiangonana. Eho ny vahoaka, miantsoa fivoriana masina, angony ny antipanahy, vorio ny ankizy madinika sy ny zaza minono. Oka ny mpampakatra andao ny efitrano ary ny ampakarina andao ny tranonainy. Eo anelanelan'ny alom-baravarana sy ny hotely dia oka ny mpisorona mpanao raharahany Tompo
hitomanika anao hoe tompo ô tsy mbino ny vahoakanao aza tolotra ao alambaraka ny lovanao ka ataon'ny firenena fandatsa ahoana no dia anaovana anay any amin'ny hafa firenena hoe fa aiza izay Andriamanitra izy ireo nentany ny asarom-piaro ny tanin'ny tompo ka namindrany fo ny vahoakany izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra Yesu Kristi ilai mala Nami sunamanu talana Alakasua mama milani sike Iya Yesu Kristi ilai mala Iyam sama itu bersama vaky teny masina faharoa taratasy faharoa ny masinda Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Korento. Ry kristianina havana sady solon'ny Kristy izahay no irak'Andriamanitra ka tahaka an'Andriamanitra no mananatra sy toy ny tenan'ny Kristy no mianta aminareo hoe mihavana re amin'ny Andriamanitra ianareo fa ity izy ilay tsy nalala ota dia nataony ota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika ka noho izay mpiara-miasa aminy ary dia mianta aminareo izay mba tsy handray foana ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo fa hoy izy tamin'ny fotoana tsara niaino anao aho ary tamin'ny androm-pamonjena namonjy anao aho indro ankehitriny ny fotoana tsara indro ankehitriny ny androm-pamonjena izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Elizanahari yenane ya mahave dune mampiena ni tale Elizanahari yenane ya mahave dune mampiena ni tale Elizanahari mahere ya jimbiu
miove mandragizay mba tsika mianakavy aniny tompo o tanteraka toko aminy iza evanjely masa nosoratany masinda matio voninahitra ny ho anao re tompo tamin'izany andro zany i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe tandremo sao ataonareo eo masony olona ny asa soa ataonareo mba hitana azy fa raha izany dia tsy ahita valisoa amin'ny rainareo zay anandanitra ianareo koa amin'izany raha manao fiantrano ianao dia aza mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoa fa raha manao fiantrano ianao aoka ny tananao avia tsy alala zay ataony avana mba hiafina ny fiantrano ataonao ary ny renao zay mahita ny miafina no amalisoanao ary raha mivavaky ianareo aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsia zay tia ny mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hitany olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoa fa ianao kosa raha hivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny renao zay eo amin'ny mangingina ary ny renao zay mahita ny amin'ny mangingina no amaly anao ary raha mifadiany ianareo dia aza manjombo na endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsia izay mampisotisoty ny tavany mba hitany olona fa mifady izy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoa fa ianao kosa raha mifadianina dia hosory zava-manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy hony olona no ahitanao hoe mifadiany ary ny renao zay mahita ao amin'ny mangingina no amalisoanao Denilizanahari tuyenane iya mahave Dune mampiena ni tale Denilizanahari tuyenane iya mahave Dune mampiena ni tale Denilizanahari mahere iya jimbiuve mandagizae Denilizanahari mahere iya izany ary kankalazaotsika ny teny ny tompo terany ho anao ry Kristy Kristianina ava malala amin'izao alarobia fanosorana ny lavenina izao no anomboasika olo raika ziaby ny fotoanandro iomanantsika sy ivelomantsika ny misterin'ny famonjenantsika ka hitondrantsika amin'ny fankalazana ny Paka. Azo lazaina zany fa fotoan-dehibe ho asika izao vanim-potoanany karemy izao fa indrindra moa amin'izao taonjobily ny famonjenantsika izao ka azo lazaina zany fa izao vanim-potoana ny karemy izao no vanim-potoana ivelomantsika sy homanantsika amin'izay fankalazana ny famonjenantsika izay ary araky ny lazaisika matetika ry kristianina ava malala ho asika no ny
asan'ny fanahy masina ny fankalazana ataosika dia sy hoe fahatserovana fahatserovana fotsiny fa noho izay asan'ny fanahy masina izay dia fiainana ao asika zary fivelomana ao asika izay ankalazaina ka izao fotoana amakivaky isika ny 70 andro ny karemy dia fotoan-dehibe tokoa zany irososika amin'izay ivelomantsika n'izay taony jobily ny famonjenantsika zay ka anasanasika andalina bebe koa ny finoansika zany hoe ny mahakatolika sika alalintsika zany zay inosika marina ny vanim-potoana rehetra dia lehibe ho daholy fa indrindra moa amin'ny taony jobily ity fa ity karemy 524 ity dia tena sarobe tokoa satria mampiditra sika tokoa arak'izalazaysika izay amin'ny taony jobily ny famonjenantsika ka mampirisika sika ry kristiana ava malala ivelona bebe koa ity karemy 524 ity hiezaka anaraka tsara ireo afatra sy fanentanana maro isan-kanazany anampy isika fa indrindra moa ny tenin'Andriamanitra zay aroso amintsika ary ireny fitaovana atolotra ho asika ireny indrindra dia anampy isika ihiditra bebe koa amin'izay vanim-potoana ny karemy zay ka anisan'ny fitaovan-dehibe ho antsika ary araky ny averimberitsika ity synode fahafito ity fahafito fizanonana fahatelo zay azo lazaina tokoa ary fa indrindra amin'izao fizanonana fahatelo zao fa anampy isika ivelona an'izay karemy zay satria miainga avy amin'ny tontolo fiarahamoninatsika no lohevitra tena alalintsika fa indrindra ny fihavanana ary io fihavanana io no azo lazaina fa ivony famonjenantsika i Kristy tonga eto anivosika nanolotra ny ainy dia ampiavana sika samy sika ampiavana sika amin'ny zavaboary ary ampiavana sika amin'Andriamanitra ry kristianina havana matetika ao ny milaza sy misy kisendresendra ao amin'Andriamanitra sambatra isika eto amin'ny dioseza afa mandinika izany fiainan'ny fiarahamonina bebe koa izany amin'izao karemy zao manainga isika jiaby ary ikatroka bebe koa eo anivon'ny dinika rehetra ataosika amin'izao synode izao iverenasika ary ry kristianina havana rehefa avy naheno an'izay fanentanana zay ireo tenin'Andriamanitra amin'izao alarobia ny lavenina izao ny anomboasika azy aloha dia niisa 70 zay azo lazaina fa manampy isika zany araky ny vakiteny vondrenesika teo ihiditra amin'ilay 70 taona namakivakin'ny vahoakan'Israely ny tany efitra zay midika hoe désert moa fahafantarasika azy zany hoe tany karakaina ka rehefa karakaina dia haitsika sara mampavozo mampatahotra satria sy fantatra zay efarana sy mazava zany ny momba azy faritra anjakan'ny ainandro tsy misy rano ary fantatrasika ny rano fa ny rano dia aina ka manjary mahita zavatra maro sy tokony ho hita zany hoe mandalo eo amin'ny maso ka manjary mampifangaro zavatra maro ny fakapanahy sedraina ary zay lay 70 taona zany ny tany anefitra dia fantatra sika amin'ny tantaran'ny vahoakan'Israely ka io ihany koa zany no etrehantsika mandritra n'izao 70 andro zao ary izay 70 andro zay koa moa dia fantatra sika fa mampasiahy asika lay 70 andro ny sedrain'i Jesoa alohany nanomboan'ny fitorianany vaovao mafaly ka nitrehan'ireo fakapanahy maro samihafa nanjo azy isika koa zany mandritra n'izao 70 andro izao dia hiezaka akataka an'i Jesoa ka miakataka an'i Jesoa zany dia hiady amin'ireo fakapanahy maro isan-karazany mba ho fiainam-baovao noentiny paka zay fandalovana miala amin'ny fiainana sy zarizary ka mampiditra sika amin'ny fiainam-baovao ary zay no antenaisika ho vokatry n'izao synode izao ka hidira sika mba na dia sy lavorary aza dia mba fiainam-baovao anavao ny fifandraisasika amin'ny zavaboary sika anavao ny fifandraisasika amin'ny tsika samysika eo anivon'ny fiarahamonina misy isika zay fantatra sika fa marary koa amin'izao ary mila vavaka tokoa mila fibebahana tokoa ary apiditra sika koa amin'ny fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra tahaka ny vahoakan'Israely niditra amin'ny tanina mpanantenaina dia isika koa zany
dia mba hiditra amin'ny fanantenana vaovao, ary zay no mahatonga asika ho mpivahiny ny fanantenana ka vokatra n'izay fiavozana izay, satria nandalo an'izay sedra zay nandritra ny 70 andro ka tonga mipakapaka fandalovana ka miditra amin'ny fiainam-baovao ka mpivahiny ny fanantenana mamafy ilay vokatra ny paka dia sy inona fa ny afaliana satria nandesy ny rasy, tsy inona koa ny vokatra ny paka fa ilay fiadanana, ilay lazainy Jesosy hoentsika isaky ny seho izy taorinany paka dia ombanareo any ny fiadanana, ary ny vokatra ny paka dia ny fihavanana araka ny lazaisika teo, sy ilay fihavanana zay matimatesasika fosiny soatoavina fa amasoatoavina azy dia zary soatoavina no avoziny Jesosy sy ny dioviny Jesosy ka zary soatoavina sady kristianina no malagasy ka miteraka an'izay fihavanana izay, ka izay indrindra ry kristianina havana mananotranitra amintsika fa ny fankalazana araky lazaisika sy hoe fahasarovana fosiny ho asika fa fivelomana fiainana araky izay ny ainany Jesosy azy, satria izay ny maha kristianina sika fiainana kristianina ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona isika ka entanin'izay finoana zay ankalazaisika izay iainasika zay 70 andro zany idirasika amin'izao alarobia fanosorana lavenina izao, ka io fanosorana io araky ny efa aisika rahateo dia tandindo ny fahalevonana toetra sika olombelona tahaka ny lavenina manambara fa voafetra isika ka hitasika fa nangonina ary nanaovana tsoavy tamintsika ireo sapakazo nentsika hiderana an Jesosy Andriamanitra tamin'ny fankalazana ny alahadiny sapakazo no nangonina ka nodorana ireny tandindona daholo ny ataosika sy hoe sanatria manao fanomposampitsika fa takilay sapakazo zany zay levona hosorona eo amin'ny andrisika dia isangako velona ao am' Jesosy isika ka na dia eo aza ny sedra na dia ambarany io lavenina io aza fa voafetra isika, ary io lavenina io no manambara fa olona manota isika ka ny fahotana mitondra amin'ny fahafatesana dia hosorona an'iny isika ilazana fa ao am' Jesosy afaka olom-baovao isika, ary zay ndika ny teny ataon'ny pretra rehefa manositra azy hoe mibeba ary minoa ny evanjely, zany hoe misy action zany iarahantsika amin'Andriamanitra dia sinona zay fa mibebaka ary mino ny evanjely, ka zay no lalakomba asika izorasika amakivaky an'izao 70 andro zao ibebaka, ary ao anatin'izay fibebahana izay no ivelomansika ny tenin'Andriamanitra, ka raha mivelona ny tenin'Andriamanitra zany midika ny teny hoe minoa ny evanjely dia ivelona ny tenin'Andriamanitra isika ka zary olom-baovao, ary io tenin'Andriamanitra io tokoa manko ry kristianina havana no anilo atsika amakivaky an'izao 70 andro izao, ka na dia eo aza ny tany efitra ny efitra ny fiainansika, ny fakapanahy sy zay rehetra miseho dia holevonin'Andriamanitra zany miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, zay dikany hoe mibebaka zay le mouvement lay action ataosika, ka na dia eo aza ny sedra dia sy horesika, ary aoka koa azava ry kristianina havana fa sedra sy ara-panahy fosiny fa araka ny fakapanahy nanjoan'i Jesosy dia mety misy ny sedra ara-nofo, mety misy koa ny sedra ara-tsaina fa sy ara-panahy fosiny araky ny ambaran'ny evanjely. Raha mpifandraisina izany rehetra zany dia sy mainsy ao anatin'ny vavaka ny fifadiakanina ary ny asa fanehoam-pitiavana no irosoasika ary amin'izay fibebahana izay ka mitondra asika amin'ny fiainam-baovao entin'ny paka. Ka izay indrindra ry kristianina havana raha miverina amin'ny vakitenytsika ao amin'ny vakiteny voalohany ny mpaminany Joely dia mampasiahy asika ary miteny mafimafy ihany koa mba hitondra asika amin'izay dingam-piainana ny fibebahana zay, ka nilaza izy hoe ny fonareo ny rovorovito fa sy ny fitafianareo
ka izay indrindra no tiany mpaminandroely ambara amin'io teny io amandritran'izao famakivaky isika ny 70 andro zao dia aoka sy eritreritra isika na dia eo aza ny fentefany avy aty ivelany marina manimba zavatra maro ary mitarika amina zavatra maro ny aty ivelany fa raha te hiova marina isika dia tsy maintsy ny ao anatisika ny fosika ny tsy maintsy zeresika ka izay indrindra aoka ry kristianina havana dia samy isika mandiny tena mizery izay ireo accombrement zany hoe ireo sakana sy korontana maro ao anatin'ny fosika ao ka ireo no sakana sy afahasika mivelona ny tena amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ka aoka hoe sorisika ireny encombrement sy sakana ireny raha tisika iroso amin'ny fiainana baovao marina tokoa isika ampaka ka iseho amin'izay fisanganako velona izay satria araky ny fampianarana ataosika ry kristianina havana ny dikany hoe fisanganako velona dia manambara fizoroana amin'ny mahaolona manontolo eo anivon'ny fiainana andavanandro izay ny ambarany fisanganako velona ka izay koa ny mahatonga sika milaza hoe eglizy olona velona ny eglizy olona velona zany ny eglizy mivelona n'izay paka izay ka sy mainsy esorona eo amin'ny fiainantsika ireny encombrement ao am-posika ireny ka mba ho fo vaovao no haintsika mankalaza ny paka ary zay natao hoe fibebahana ary arotsika ary ny zao vanim-potoana ny karemy zao ary ny vokatry n'izay fibebahana izay dia ny fahaizasika mandray ny tenin'Andriamanitra aoka ny fianakaviana eglizy kely andray ny tenin'Andriamanitra satria sy hoisy ny fibebahana marina raha sisy ny fionana amin'ny Jesoa tenin'Andriamanitra ka amin'izay araky ny teny ataon'ny pretra manositra ny lavenina amin'ny androsika dia ambarany sara mibeba ka minoany evanjely ka ezasika ampiarina amin'ny fiainansika andavanandro izany teny izany zany hoe mifanozo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainansika ny fiainan'ny fianakaviana eglizy kely ka amin'izay na dia eo aza ny sedra-piainana maro amin'ny fiainantsika dia anana fo vaovao sika ka izay koa mbola anarin'i Jesoa amin'ny evanjely ny rainareo mahita amin'ny afina no amaliny soanareo zany hoe i Jesoa Andriamanitra ray dia mahita ny ao anatin'ny fosika ao ka aza matahotra sika satria sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika ray izy ka aoka anatinazy ampanetretena sika ametraka eo ampelantanany fosika dia izy ny amolavola ny fosika sy kiraikiraiky ka izay indrindra ry kristianina hava araky ny voalaza sika teo dia efa tolorin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ny lalaka omba sika ka manasa sika iova amin'ny alalan'ny asa fanasoavana zay anambarasika fa sy aoso ny encombrement ary arakaraky ny anaovasika asa fanasoavana no manala reny encombrement ao amin'ny fosika reny ka izay indrindra efa atorin'i Jesoa amintsika zay ny asa ataosika ny vavaka ary anatin'ny fifamelan-keloka ary anatin'ny fahaizasika mizara ny famindrapo ka miova ny fosika satria ny fifadiakanina ataosika dia sy fifadiakanina anangonatsika anina sanatria fa fifadiana amin'ny fahotana aoka ambara koa nefa fa sy hoe lany data araky ny eritreritra ny sasany ny fifadiakena sy ny fifadiakanina sanatria izany fa marina misy milaza hoe efa sy mahita ena sony ka rehefa mahita ena ianao dia minana izay le fakapana izay
anjaranao sy ny konsiansinao no mijery an'izay ary io le averimberisika matetika tandremo sao de manao an'ity fomba fisainana hoe sy ny tany ny fady fa ny vavan'olona ny asika kristianina dia ny konsiansika no voalohany ary iny no ahafahasika mibebaka marina tokoa ka ilaysika amin'ny alalan'ireny fivadiana reny ny mamolaka ny vatasika mba am'izay afaka amolaka ny fosika ihany koa isika ka amin'izao vanim-potoanany karemy zao no anasany eglizy asika anavao an'izay fifadiakanina ao anatin'ny fanginana izay satria ny ray ny mahitanao mangingina no mahalala an'izay ao anatin'ny fonao ka ny fosika no tadiavin'Andriamanitra iova fa araky ny voalazan'i Joely sy ny zavatra ty velona sy inona no ambaran'ny fomo araky ny efa nilazaisika sy ny tova io fa ny konsiansika ka oka izay no oka ho avosika amin'izao karemy izao marina ilaina ny ety ivelany maneho ny ao anaty fa aoka ny ao anaty no ilaina iova ka afaka nova ny ety ivelany apetraky ny evanjely ary amin'izao fanomboan'ny karemy zao no programa sika zay azo lazaina aza fa feuille de route anehoana ny fiavozan'ny fosika ka tonga sika hoe ove ho eglizy olona velona ry kristianina havana araroty izao vanim-potoana izao tahaka ny ambaran'ny mason-dahapoly amintsika ao amin'ny vakiteny faharoa izao no andro sara izao ny fotoana sara mihavana re amin'Andriamanitra inona moa ny tiany Paoly ambara amin'ny hoe mihavana re amin'Andriamanitra ny dikany hoe mihavana amin'Andriamanitra de sisy an'ilay accomblement soniny ao am-posika ka rehefa mihavana amin'Andriamanitra sika de mihavana amin'olombelona ary mihavana amin'ny zavaboary ary zay no ilaysika amin'izao andro sarotra diavisika izao ka zavatra anankiray sy maintsy sipina koa nefa ry kristianina havana olombelona isika ka mila famantarana ka izay indrindra no anolorany eglizy ny sakramenta de ny sakramenta ny fampihavanana anampy asika ivelona n'izay fiavozana izay ka anovana ansoavy bebe kokoa amintsika amin'izao taonany jobily ny famonjenasika izao ny andresasika ny sakramenta ny fampihavanana ary araky ny fantatra sika dia miezaka ny egliziraka sirairay fa indrindra mialohan'ny fankalazana ny eukaristia ny pretra dia mandray an'izay mangataka kofesy ary isaky ny fotoana zay angatasika azy koa de vonina ny pretra andray atsika ary anolotra asika an'izay sakramenta ny fampihavanana izay ka izay indrindra aoka orarotsika izao vanim-potoana izao mba anambarahasika n'izay fiverenasika amin'Andriamanitra izay ka ananasika fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra ary araky nylazaisika teo mila famantarana isika ka araky nylazaisika amin'izao taony jobily izao ny fiainakaviana sy kiraikiraika anambarahasika ny fibebahasika amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fiainakaviana sirairay de ezaka amboly manga telo isaky ny fianakaviana ka izay indrindra ry kristianina hava entanina sika mba anatanteraka an'izay ezaka izay fa indrindra amin'izao karemy izao mihavana re amin'Andriamanitra dia manambara ihany koa fihavanana amin'ny mpiarabelona ka manorina sika tontolo-piainana anjakan'ny rariny sy ny isiny lavitra ny lainga sy ny fitapitaka ary ny fiasaram-belatsia ka izay indrindra no ezahsika amin'izao karemy izao fa indrindra moa maro ny zavatra mifomaovao eo amin'ny fiainansika engany izao vanim-potoana ny karemy izao araky ny afatra nataon'ny eveka eran'ny Afrika ary indrindra moa amin'izao atelona anomboasika ny karemy zao anao vavaka totoafo mba io isy zay fihavanana izay eto anivon'ny Afrika ary ho asika moa araky ny efa nambara dia mandritra ny izao atelona andro voalohany amin'ny karemy zao de samy ezaka isika hiara hivavaka ary anao ny vavaka ny famindrapo isaky ny fankalazana ny eukaristia sy famaranana n'izay vavaka rehetrarehetra atao sika ny
fanonkanana any Madagasikara amin'ny famindrapon'Andriamanitra mba hanjaka eo anivosika tokoa ny famindrapo, ka raha manjaka ny famindrapo dia fo vaovao ny fosika, ka amin'izay hanjaka koa ny fihavanana eo anivon'ny fiainansika manontolo. Ry kristianina ava malala, mirary kare miary hitondratsika amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra, ka tonga sika ho tena generation mpanorona tokoa miainga amin'izao fanatanterahasika ny synode fahafito izao, ka hitondratsika amin'ny fijanonana fahatelo izay araka ny lazaisika teo andalinansika tokoa ny tontolo mpiainansika andavanandro, ka engane izao karemy izao anavozasika ny fosika fo misy an'Andriamanitra ny fosika sy kiraikiraiky, fo mamela heloka ary anana fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra, mitodika amin'ny Masiny Maria sika, izy ny ampianatra sika ahay ampifanozo ny vavaka sy ny fibebahana ary ny asan'ny famindrapo. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao, mivavaha mba ho ny fiainakaviana tsiraikiraiky mba ho eglizy kely tokoa, ahay anararoatra zao vanim-potoanany karemy zao, ametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainana, ka azoty vavaka sy anao asa fitiavanamana ary bebaka marina tokoa. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, amen. Dia misodrano ansika rehetra amakivaky an'ity 70 andro ny karemy ity, ka samotody somantsara ampaka fisanganako velona, paka hitondra famonjena, paka ahatonga sika ho mpampiavana, ka ahatonga sika tokoa ho mpivahiny fanantenana, mamafy afaliana, mamafy fiadanana, mamafy fihavanana, sady kristianina no malagasy. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.